Ho an'olona izay te hanaporofo fa tena tsy mety hoanina marina ny hena-kisoa dia afaka manaraka ny Expérience manarak'izao. Voalohany dia maka hena-kisoa ary ataovo ao anatin'ny Kapila izany, ary maka boisson na zava-pisotro anankiray antsoina hoe Coca Cola, ary aidiny eo anatin'ny Kapila ny ranon'ny boisson izay novidina, ary miandrasa mandritra ny 2 ora sy sasany eo, dia ahita ny bibikely na microbe izay hivoaka avy ao anatin'ny hena-kisoa izay natao tanatin'ny Kapila. Jereo tsara fa mahita Kakana na holitra mivoaka rehefa aorian'ny 2 ora sasany. Tsara marina eto fa ireo Kakana mivoaka reo dia tsy matiny rano mangotraka izay manome 100 degré, fa mila mihoatra ny 100 degré zay no mahafaty an'izy ireo.